sisa hoe farana no farana amatao tio iza Saga, já fatina no no tio mistrone isso. No tem jogo para sair. Sabe o que eu tô? Alô, que né? Não vai ter isso. Alô, Falimiarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Hanomboka ny fanomanam-panahy isika amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Falitsika tratran'izao alahady faha 9 ny volana Mey izao. Ary ankehitriny tsika manatrika ny alahady izay tondranam-bavaka ny mpiandraikitra rehetra eto amin'ny tafo FPMAX Marseille dia nomana ny fomam-panahintsika isika hiatrika ny tompo amin'izao maraina izao. Androantsika izany fotoana izany ny hira FFPM fahatelo isaorana ny Andriamanitsika. Ny andiny voalohany ihany ny ataontsika tsy manana mpitendra mozika angamitsika androany fa ataontsika ny firahira fahatelo isaorana ny Andriamanitsika fa fitahirana omeny hoatsika hatreo amboka kamandrakantsika isika ianika nesonenanitra. Vavaka isika tompoko, misaotra anao izahay ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ianao. Indray ny fitiavanao sy ny famindramponao taminay indray na dia tamin'ity maraina ity fotsiny aza. Nanavao ny famindramponao ianao ary no taminao izahay ka tonga eto amin'ity fitoerana masina ity. Misaotra indrindra Tompo fa Andriamanitra tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona ianao. Manoloana izany fitiavanao izany, manoloana ny fahamasinanao, manoloana ny fahalebiazanao dia tsinotsinona izahay eo anatrehanao ary mania sy mandrakariva malaky mivily manao ratsy kanefa noho ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy izay nanavitra anay dia sahy manatona anao izahay ary mangataka famindrampo famelan-keloka satria tsy misy marina na iray aza eo anatrehanao. Avao indray izahay no miery ny fanahinao masina ary meteza ankehitriny
miteny aminay araka ny fombanao. Meteza ankehitriny hanazava ny fonay mba hahitanay tokoa ny zava-magaga ao amin'ny teninao. Ary dia ianao ry Andriamanitra rainay tsara indrindra no dia raina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady vitsivitsika izay nijery mikasika ny vavaka. Ary hitantsika tao anatin'izany ny vavaka dia fifaneraserana amin'Andriamanitra. Fifaneraserana, fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana akaiky. Ary tena ahoana reny ilazana zany hoe privilège zany hoe tena tombontsoa manokana ho antsika ny afaka miresaka amin'ilay Andriamanitra tahary izao tontolo izao. Zay zany tena hoe acte solennel ny vavaka, satria ilay zavaboary, ilay noharina no miresaka amin'ny tahary azy. Ary tena zava-dehibe zany. Ny vavaka zany dia iankinan'ny fandraisana fitahinako, tsy vitany hoe mifanerasera fotsiny, fa Andriamanitra izay te hikarakaratsika, te anomentsika zavatsoa marobe, fa miankina amin'ilay fifaneraserantsika aminy no handraisantsika izany. Raha faharoa dia izao hoe miankina amin'io vavaka izay hifaneraserantsika amin'Andriamanitra koa ny handraisantsika teny fikasana, promesse, ary tanteraka izany eo amin'ny fiainantsika. Atao ahoana tokoa moa ry havana no hanome zavatra ho an'izay olona tsy te hiresaka aminao, ho an'izay olona feno avinavim-po ary tsy te hifanerasera aminao. Sarotra be zany, fa miankina amin'izay ilay fahatanterahany teny fikasana eo amin'ny fiainantsika. Dia nahititsika ny Iana vadiny Elikana izay momba, ary nitaraina tamin'i Jehovahandriamanitra izy, nandoatra ny fony teo anatrehan'Andriamanitra izy dia niteraka zazalahy ary nahazo any Samuel zaza izay fantatritsika tsara amin'ny tantarany fa tonga mpaminany lehibe teo amin'ny zanak'Israely Samuel. Misy koa ny Eli izay nijerevantsika tao amin'ny Samuel ao amin'ny Samuel voalohany, toko voalohany 9:20 sy 20 nahitantsika an'izay. Eli indray kosa dia rehefa niady tamin'ny mpaminany Baly izy hoy zany dia naresy ny mpaminany Baly. Dia ny vavaka izy dia tsy misy orana mandritra ny herintaona sy enim-bolana. Fa zao ao am-panjaka voalohany nahitantsika zany toko 7:20 indray. Rehefa ny vavaka indray Eli manomboka amin'ny 2:20 hatramin'ny 5:20 ny vavaka Eli, dia zao ny latsaka be ny orana rehefa nitsahatra nandritra ny herintaona sy enim-bolana. Zany dia vokatry ny vavaka izay ataon'ny zanak'Andriamanitra. Ato amin'ny boky Nehemia Nehemia dia mpiasa tao amin'ny lapany mpanjaka Artaxerxes, mpanjaka Persa. Ary tao anatin'izany izy no naheno fa rava ny mandany Jerosalema. Tonga ny Hebreo namany dia nilaza hoe rava ny mandany Jerosalema, nalahelo mafy be mihitsy Nehemia. Dia zao vao naheno n'ilay vaovao izy dia ny vavaka ny fahadianina nitaraina tamin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka izy, dia mpanjaka efa maninana ny malahelo, dia alohan'ny anambarany amin'ny mpanjaka, aloha amin'ny resany amin'ny mpanjaka, dia zao ny vavaka izy. Amin'ny Nehemia toko 2:1 no ahitantsika an'izany. Ny vavaka izy aloha eo anatrehan'ny mpanjaka izy izay mpanjaka jentilisa, fa nanandratra vavaka izy ary dia nohain'ny mpanjaka tokoa ny vavaka nataony Nehemia, ary dia nahazo alalana
nandeha niverina nakany Jerosalema izy nanamboatra ny manda izarava ary raha mamaky ny boky Nehemia tsika dia hitantsika mandritra ny anatin'ny boky fa tena niaina tamin'ny vavaka Nehemia ary dia vita somatsara izany manda izany ary izany no ampirisianantsika ry havana. Mila mifanerasera amin'Andriamanitra isika, mila miresaka amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra tsy ianarana akory ny vavaka, tsy misy mode d'emploi zany, tsy misy brochure hoe zao ny atao rehefa mivavaka, fa zao raitsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe zanaka miresaka amin'ny ray, zany no ataontsika rehefa miresaka amin'Andriamanitra isika. Zanaka miresaka amin'ny dada, miresaka amin'ny ray, aza misalasala ry havana. Tsy misy mode d'emploi io, tsy misy tondro zotra io, tsy misy toro lalana io, fa ny manery ny fonao. Zany sokafy eo anatren'Andriamanitra ny fonao, lazao azy zay manery ny fonao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ho azy irery ny saotra ny dera ny aja ary ny voninahitra mandrakizay vavakisika. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra izahay satria fantatray fa tena miaino anay ianao ary ankehitriny ianao dia tianao izahay zanakao, manatona anao tsy misalasala satria zanakao tao amin'i Jesosy Kristy izahay dia tianao hiresaka aminao. Omeo anay ny hery hanatona anao Tompo, omeo anay ny hery rehetra mba tena hankatoanao ary indrindra hangetaeta hiresaka aminao, hanambarany ao anatin'ny fonay eo anatrehanao. Ary Andriamanitra fantatray fa mihaino vavaka ianao sady mamaly vavaka, dia ianao no omba anay tsiraray avy mba tena hitombo amin'izany firaisana aminao izany izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatanay izany. Amen. Atsotsika ny mpampianatra hira ry havana mba hamerina hira vetivety isika. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fanompoam-pivavahana androany misy firana fanampy 750 avaoziko lay voady. Ianarantsika kely izy io hira tena fanoloran-tena na ny andiny voalohany fotsiny raha hitantsika ohatra ny ahoana ny feony efa haitsika io fa manamafy fotsiny. Mba misy cléger fotsiny hoe meo cléger fotsiny. Eo 1, 2, 3, 4. Tsy ho tohizao Jesosy ity mpanompoana, raha totsy tao toko ny fahasoavana, zay naloana lay hery tely tao am-paokona atomponana ny asa mpanompoako. Indro fahavaoziko i Jesosy lay voady morinao ampo ny andro ivelomako, zay omenao iainako iatokako sy molay toriko ilay fitiavana. Haitsika velo ilay hira satsaintsika, ohatra ny mangina be tsika averitsika indray ilay hira fanoloran-tena somary angangely. 1, 2, 3, 4. Tsy ho tohizao Jesosy ity mpanompoana, raha totsy tao tokony fahasoavana, zay
fitiavana efa azo azontsika avy feoany mila mba mihira kely tsika avelona ihany ny andiny voalohany a dia mba mianatra mihira misy tsika eo ary tsy otoizao jeso ity mpanompona raha atotsy tantoko ny fahasoavana zay naloana la erikely tao ampokona azokonana va ny asa paloboko ino fa avaziko i Jesu la voady miorina ampo ny anuvelomako zay omenao igainako diatokako sy olay toriko ilay fitiavana efa haitsika ataontsika any andiny faharoa mba mivakelitsika 1 2 3 4 niasy zay natao Jesu de tsapako ao ampo fa tsy toy ny enona sy lona vokatso de falaezany aza de ilokokoa fa ikely vitako iteravokatsoko ino fa avaziko i Jesu la voady miorina ampo ny anuvelomako zay otena miainako diatokako sy olay toriko ilay fitiavana sotrato amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina.
fary miaraba nareo rehetra eto an-tserana sy ireo izay manaraka amin'ny haino manjery amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka ireo mpiandraikitra eo amin'ny fiangonantsika izao. Ny loha hevitra ho banjentsika dia fiangonana iray tahaka an'Andriamanitra telo izay iray. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Hiara isangantsika hamaky ny salamo voalahatra. Misaora ny tompo ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko. Misaora ny anaran'ny masina. Misaora ny tompo ry fanaiko ary aza misy adonona ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsy hidina ny an-davaka, izay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mamoky zavatsoanao, miavaoto ny any voromahery ny fahatandranao. Amen. Hiarahantsika miventy ny hira FFPM fahavalo. Dera sy mankalaza ary misaotra anao izay ry Tompo no ny soa rehetra nataonao taminay sy noho izao fotoam-pivavahana iarahanay manao izao. Aoka ny fanahinao masina ampifantoka anay tanteraka aminao, Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao. Ka voninay traone izao fotoana eo ambonanay eto izao izay ahafahanay koa misaotra anao sy manavao ny fanoloran-tenanay.
amen. Miara-mipetraka amin'ny fiangonana. Ndeha hiaino ampanajana ny sitrapon'Andriamanitra isika. Mahatoky izao teny izao: raha misy olona maniry ny asa mpitondra fiangonana dia maniry asa tsara izy. Koa mpitondra fiangonana dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, tsy mampirafy, tsy mirohateny, mahon-tena, endry, tia filaminana, mampiatrano vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamo linady, tsy mpikapoka fa mandefitra, tsy mpilady, tsy fatra-pitia vola, mitondra tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, ataony ahoana moa no fikarakarana ny fiangonan'Andriamanitra? Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa ndeha hiarangina sy andiny tena eo anatrehany ary hifona aminy. Tompo, mampiseho anay fahasoavana tsy tambo isaina ianao. Misaotra satria nampatsehivinao indray fa asa tsara ireo asa fanompoana ataonay eo amin'ny fiangonanao. Izahay rehetra dia natsoina voalohany indrindra hiandraikitra ny tenanay izay te-polo ny fanahinao masina. Misy aminay koa ireo izay natsoina manokana hiandraikitra ny fiangonanao. Menatra izahay raha nandre ny sitraponao satria mahatsiaro tsy nahatanteraka ny fanekena izay natao. Tsy tanterakay ny fanekena teo amin'ny batisa, ireo fanekena natao raha noraisina ho mpandray. Tsy tanterakay ireo fanekena rehetra nataonay mialoha ireo andraikitra izay noraisinay teo amin'ny fiangonana: diakona, loholona, mpiandry, sampana, mpitandrina. Mazany izahay no miovaova, mirohateny, tsy mahon-tena, tsy ampy fandeferana. Manoloana izany dia tsy fantanterahana izany dia mamindrafo aminay Tompo. Indreto izay te hanavao indray ny fanorantenanay ho anao, hatr'izao ka ho mandrakizay. Manompo tenao. Amen. Hiara hitsangantsika indray teny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Mamindra fo sy miantra ny Tompo, mahari-po sady be famindrapo izy. Tsy mifandahatra mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka amin'ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helokontsika. Fa tahaka ny avy ny lanitra ambonin'ny tany no habeny famindrapony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiatran'ny ray ny zanany
no fiatran'ny tompo izay matahotra azy. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, midera ny tompo. Ataontsika ny hira FFPN mafaraika amin'ny 20, andiny voalohany sy fahatelo. Voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka ny fiangonana. Izao dia tonga amin'ny anjara sy filahatsika. Venez les enfants.
ny alohan'ny vavaka sy ny vakiteny dia ataontsika ny hira fa raika ny 5 sy telonjato andiny voalohany ary mandritra izany dia miroso etỳ anoloana ny tompony anjara. Andriamanitro mbola misaotranao indray izahay amin'izao fotoana izao. Misaotranao izahay menao anjara iaino ny teninao. Vavaka aminao izahay ankehitriny ho an'ireo izay hamaky ny teninao sy hitondra ny hafatrao. Ary tsay aminao tompo ny fanahy masinao, atao amin'izy ireo ny fanahy masinao mba tsy misy latsaka izay teny hovakiana sy ny hafatra avy aminao mba ny afatrao irery ihany tompo izay tianao ambaranao irery ihany ny voalaza. Da io ihany koa izahay iaino ny teninao mba ianao no tena mba mifantoka anay ary ianao no hanampy anay hitehirizanay izay teninao izany any anatinay sy iray avy mba samy azo anjara amin'izany teninao izany izahay ary hitahiry izany amin'ny fiainanay andavanandro. Sotra tompo. Amen. Iara-maky ny tenin'ny soratra masintsika toko. Izany ny vakiteny voalohany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy 5 ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy 5 ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'ny tompo. Ny fidianan'ny apôstôly ny anankiray ho namany isolo any Jodasy. Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony ho 2 amby 100 no isian'ny olona vory teo, ka nanao hoe: ry rahalahy, tsy maintsy ho tanterahina ilay tenin'ny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona misambotra amin'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambon'ny fahotany ary potraka ny ankoaka izy dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr'izay namono rehetra monina eto Jerosalema izany. Ka ny anaran'izany saha izany amin'ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahandra. Fa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsy hisy olona onona ao, ary koa aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teo amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy tompo hatramin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony isy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelony mitsanganany. Ary nanokana roa lahy izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Josto,
ary madia. Dia nivavaka izy ka nanao hoe: ianao tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay nofidinao amin'izy roa lahy ireo mba azahoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-apôstôly izao, izay nialan'ny Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy, ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana, ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 12 lahy. Mbola hotoizantsika ny vaky teny, izany dia hitantsika ao amin'ny epistily voalohany ny soratan'i Jaona, toko 4 manomboka amin'ny andininy 112 ka hatramin'ny 170. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy: ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankaty kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankaty isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra, ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Izao nahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ato amintsika dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny iray efa naneraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra, ary kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Mbola toizantsika ny vaky teny araka ny Jaona toko 7:10 andininy 1:1 ka hatramin'ny 9:10. Ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao, ray masina, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba ananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy avy amin'izao tontolo izao, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Tsy avy amin'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao amiko amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinana ho azy. Isaorana ny tompo noho ny filazantsara.
izay tompo mpanjako ho avy amin'ny fiainanay tokoa ianao hitondra famonjena manokatra ny fiainanay ary izay mba handray izany fahasoavana tovozy tsiritra ao aminao izany. Engane amin'izao alahady natokanay hitondrana mbavaka manokana ireo mpiandraikitra eto amin'ny fiangonana izao dia hiteny indray ianao ary ahafahanay tsirairay avy manavao indray ny fanoloran-tenanay ary izay rehetra samy ahatsiaro fa mamy toy ny tantely ny miaraka aminao. Tompo aza vela isy zavatra anakana anay tsy ahatsapanay ny ahatsarany teninao mialehibe ny fitiavanao ahatakarana ny atsakany sy ny lavana ny alaliny sy ny ava izay nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika tompoko. Arak'izay efa natsifika teny am-piangonana dia fiangonana misy kristianina maro iray tahaka n'Andriamanitra telo izay iray no hevitra manjinitsika indray amin'izao. Hein, comme Dieu l'est. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Raha nanaraka ny vaky teny teo isika dia nahatsiaro nahita raha tsy vaky teny anio ihany fa ny vaky teny tamin'ny ny amin'ny fiverenany teny hoe fitiavana Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana ary ny fitiavana dia Andriamanitra. Izany hoe ny teny hoe fitiavana sy hoe Andriamanitra dia mitovy. Dieu et amour, et les deux mots, Dieu et amour, sont deux synonymes et on peut toujours remplacer l'un par l'autre. Dieu et amour, et l'amour et Dieu. C'est ça le mot. Fahamarinana fototra voalohany raha vao manokatra ny baibolintsika hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalypsy dia ahatsiaro ahatsapa fa fitiavana Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana ary ny nanarahany izany ny tetỳ amin'izao tontolo izao dia miampiseho izany fitiavana izany. Haitsika tsenjery hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meny ny zanany mba tsy ho very izay rehetra mino azy hanana fiainana anankiizay. Ny nanarahan'Andriamanitra ny zanany dia miampiseho amintsika, miahatonga antsika hioka izany fitiavana izany satria rehefa tsy ao io fitiavana io dia tsy misy fiainana azo antenaina. Ny fitiavana irery ihany no manala ny fankahalana. Raha hiteny amin'ny olona ianao hoe aza mankahala dia tsy ho vita no vila izany. Fa ny fananany sy ny fandraisana ny fitiavana no mahatonga azy tsy hankahala. Toy ny hoe mazava olona ao anatin'ny aizina dia mitenylera hoe mba manaova zao fa ny hazavana ireny ihany no mandroaka ny aizina. Raha volontsika ny jiro atao amin'ity efitranoity maizina dia ny anotokana mandroaka ny aizina dia ny hazavana dia toy izany ny fitiavana. Raha misy fankalana ny fiainantsika any amin'ny tokantranontsika eo amin'izao tontolo izao azontsika atodolodoly zavatra rehetrarehetra tsisy maratsy azy fa ny fidirany fitiavana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray irery ihany no mandroaka ny fankalana, ny fifandrafina, ny fialonana maro isan-karazana. Ary izay nahatongavan'i Jesosy izay tsika tsara satria fantatra Andriamanitra tsara. Izay no nanamany ny zanany tetỳ amin'izao tontolo izao mba hananantsika fiainana lehibe mba hampitiavana. Dia tatoato indrindraindrindra tamin'ity vanim-potoana izay miatrehantsika fasahirana natao hoe crise mondiale sans précédent izy crise inédite no fitenena dia miteny hoe
ary avery foana izy ty mandrapalasany crise na laiola crise satria mialy dia izy vaovao ndray dia nous vivons dans un monde vika fa miteny zay tamin'ny hoe raha tsy diso nous vivons dans un monde vika le V c'est volatile tsy misy zavatra maharitra fa mandalo avokoa eto amin'ity tany ety le I c'est instable tsisy azo sarakotana raha mijery vaovao nareo na any an-tanindrazana na any amin'ny firenena hafa dia zao miovakova instable tout est instable et le C c'est complexe manolona an'izany instabilité sy volatilité des choses et tout devient complexe on ne sait plus se projeter vers l'avant sarotra hoe no mamaritra hoe inona natao afaka pitso ary le A farany hoe tout est ambiguïté zay le monde zay le vanim-potoana iainantsika amin'izao andro izao ary ny fahatsapan'Andriamanitra mihitsy hoe miovaova tsy azo andeherana zao fiainana zao fahadalàna zany no mifikitra amin'ny zavatra mandalo fahadalàna no mametraka ny fitokisana amin'ny zavatra tsy azo antenaina fa raha pitso dia hitarapana dia zay na no rano zany ny ampiseho amintsika le any maharitra tamin'ny elina nanaraka ny hirany tanorantsika ny STK dia misy an'le hoe 3F zay 3F finoana fanantenana ary fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra zany hoe ny finoana ety an-tany ny ilaintsika azy zava-dehibe ino ahafahantsika ny fanahin'Andriamanitra ny fanantenana dia anantenana zavatra mbola tsisy fa ny fitiavana no sady ilaintsika eto amin'ny fiainana mandalo miovaova ity no ilaintsika koa rahatrizay satria Andriamanitra fitiavana ary tsika tsy mila finoana izany tsony satria zavatra hita maso tsy inona intsony efa miaona amin'Andriamanitra tsika tsy antenaina intsony zavatra hita maso fa ny amin'ny toetra ary zay mahalehibe indrindra azy dia fitiavana ary izay mihitsy no tian'Andriamanitra iainantsika ny ananantsika fitiavana io zany tsy le fitiavana resahantsika fotsiny c'est comme un chat qui aime une souris fa le fitiavan'Andriamanitra ka Jesosy nanambara izany tety amintsika ary rehefa vita ny asany tsy maintsy hiala ety amin'izao fotoana zao izy araka nivaky teny tao jaona toko fafito ambin'ny folo teo dia hoe tsy ho eto amin'izao fotoana zao intsony eo satria vita ny asany mametraka araka nivaky teny tamin'ny heriny dia hoe mametraka testament izy mametraka afatra farana mety mpianatra rehetra izy ary ny zavatra napetrany dia fitondrana navaka irehetra mpianatra rehetra mitodika amin'Andriamanitra ray izay niaviany zavatra rehetra sy miazo anazy izy ka niteny hoe tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho raha io ireo mpianatra zay nifidiko ireo no eto amin'izao tontolo izao andimbo ny asa tonga dia eto amin'izao tontolo izao a hitondra fitiavana dia izao ireo mpianatra ireo indray no andimby andray ny relais fa izao makany aminao ka noho izany lay alarinao efa nomenao mano ampafataro tehirizo izy mba ho iray tahaka ny maha iray amintsika zay le mohevitra loany mba ho iray izy tahaka ny maha iray amintsika mazana izao teny izao dia fandrentsika rehefa misy ny fitaopivavahana iraisakono miaraka ao ny katolika sy ny protestanta sy ny fiangonana hafa anglikana dia raisina hatrany amin'le hoe fiombonan'ny mpino fiombonan'ny fiangonana tena marina zay fa tsy zay ihany fa lay firaisana lazay eta dia firaisana anaty amin'ny teny frantsay hoe unification interne zay no ilazana azy unification interne firaisana anaty zany hoe ny tsirairay le isa-patan'olona no
no ivavahan'andriamanitra ho iray satria fantatry jesosy fa misy fivakyvakisana ao anatiny firairay mialohany hoe iraisany amin'ny hafa dia izy tena mila miray ao anaty satria ao anatytsika ao misy fivakisana. Il y a un tiraillement, il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je fais. Ary zay no tsy maintsy van'andriamanitra voalohany rehefa afaka izay fivakisana ao anatiny tsirairay zay izy vao afaka iray miray amin'ny hafa. Ary mivavaka nataon'i Jesosy eto mazana indraindray le amin'ny firaisany mpino hatrany zay re mpahoray izy dia manao fotoam-pivavahana tsisy maratsy an'izay. Fa ny voalohany moa dia zao ao anatiny tsirairay mila sitrana. Resaka vaky teny voalohany teo ny amin'ny Jodasy itsika na amin'ny filazantsara ty resaka ny Jodasy dia izao anie ndao mijerentsika fa tao amin'io Jodasy io nanamadika ny tompo izy dia efa nitsimoka tao aminy izay fivakisana ao anaty zay ao ny episty ao ny filazantsara ny Jaona ihany toko faharoa folo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina dia miteny izao raha tonga i Maria raha vavin'ny Marta Maria nanositra menaka manitra teo amin'ny tongotry Jesosy dia namafa amin'izany tamin'ny volony dia manitra avokoa ny hatrano izay nisy azy ireo dia Jodasy Iskariota izay novakina tamintsika teo laza ny filazantsara sy laza ny asan'ny apôstôly i Jodasy Iskariota ny anankiray tamin'ireo mpianatra ireo zay efa madika azy dia izao tao anatiny nahoana io menaka io no tsy namidy denari telonjato ka ny mena manitra c'est une belle déclaration nefa ny soratra masina milaza amin'izao tsy noho ny fiain'ny manitra no nitenenany amin'izany fa no izy mpangalatra sady koa mpitondra kitapo zany hoe tao amin'ity Jodasy amadika an' Jesosy ity dia efa nitsiry tao ny fivakisana anaty misy elanelana zavatra teneniny sy zavatra hataony ary tsy izy ihany fa na Paoly apôstôly ary miteny an'izany ary mitatsika fa itsika tsirairay ary zay ny antony ivavahan'i Jesosy mba hatonga tsika tsirairay zaho sy ianao ho iray ao anatytsika ao tahaka an'Andriamanitra zay tsy misy an'izay elanelana izay. Romaina toko fafito andininy fahadimy ambin'ny folo valo ambin'ny folo fa sivy ambin'ny folo dia toy izao hoe Paoly apôstôly miteny an'izy ary zay mahatonga antsika mila mitandrina tsy fantatro be ihany izay ataoko izy tsy izay sitrako no ataoko fa izay halako no tanterahako mba misy atoampy ihany ny fikasana no tsara fa ny fanatanterahana azy no tsy misy satria ny tsara izay sitrako satria tsy ny tsara izay sitrako no tanterahako fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Reo zany fifampitana zany une tension intérieure on a envie de faire le bien mais la capacité de l'accomplir c'est différent. Alors zay mahatonga an' Jesosy mivavaka hoe comme toi et moi nous sommes un, garde-les par la force de ton nom, que chacun soit un. C'est une unité entre la foi, les pensées, la prière, les actions. C'est une unification interne que nous sommes appelés. Satria fantatro ny tompo itsika tsirairay avy manana an'izay misy zavatra elanelany amin'ny zavatra tenentsika sy ataontsika ary izay indrindra no ivavahan'ny tompo mba tsy hisiny zay ary efa sitra n'izay mivitra n'izay afaka isika miray amin'ny hafa na tokantrano ny vady ho ampiray tampo ho ampanampolilona ho any manitsika mila metomboka amin'ilay atao hoe unification intérieure avant de s'unir avec les autres. Nefa io manasitrana le tiraillement anatytsika io tsy misy mahasitrana ary aza manameno tena zany ne soyez pas tombé dans la culte
culpabilisation. La bonne nouvelle est là. Dieu a envoyé son Fils pour nous guérir de ce tiraillement de l'âme. Raha manaikitsika. Zay no teniny soratra masina anio na i Paul apostolaire dia miteny izany, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne fais pas, je le fais. Izy moa zay manafaka anaty soa ihany fa teo ny filasan-tsara zay omen'Andriamanitra aminay maitona. Hitantsika ny tantaran'ny Jodasy teo izay vaky ny kibo ny tantarana zany ao soratra masina tsy ny ahatonga antsika hatahotra fa ny ahatonga antsika ho faly aina efa nisy ny vavaka ho ahy mba hahatonga hanana zany firaisana anaty izany. Zay mivavaka nataony Jesosy voalohany dia mba hahatonga ao sy anao sa mijery ny hafa fa jerena ny tena hoe raha tena manao constat honnête dia mahita foana fa misy décalage amin'ny zavatra ataontsika sy ny eritreretintsika ny fikazantsika sy ny fanatanterana. Dia raha tonga izay fotoana izay aza manamelo tena fa mitodian'Andriamanitra fa izay nahatonga il est venu pour ça. Anasitrana dia mivavaka nataony Jesosy faharoa indray dia hoe mivavaka izy mba hananany ireo mpianatra ireo fifaliana. Zay ny tanjony mba hahatonga ny mpianatra hahatonga asy ianao ny faly. Raha zay hoe fifaliana tanteraka. Jésus prie pour que les disciples aient en eux-mêmes sa joie, une joie totale. Tsy hoe fifaliana arak'le hitanao dia fiseho zavatra miovaovana antsika. Efa betsabetsaka ny chiffron amin'ny compte en banque dia falitsika alleluia dia rehefa midina dia matahotra dia miovaova ohatr'izay le fifaliana. Fa le fifaliana zay omen'Andriamanitra dia zao indépendamment de tout ce qui se passe dans notre vie. Tsy miankina amin'ny fisehoan-javatra eo ivelany. Mety ny eo ivelany c'est un plus, tsy mety ny eo ivelany le fifaliana tanteraka hatrany. Ary tiany ny tompo isika hanana fifaliana tanteraka manontro azy amin'ny mpifaliana fa tsy antery. Ary izay mivavaky ny tompo ho asy ianao. Tsy ny anao tsy hahatonga antsika himenenina anazy. Izao izy tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba miarovanao azy amin'ilay ratsy. Zany hoe raha Andriamanitra naniraka ny zanany atao amin'izao tontolo izao mba hamonjy izao tontolo izao dia araka mivaky teny teo dia izao Jesosy koa maniraka antsika ho eo amin'izao tontolo izao. Ary koa zany mila fantantsika hoe ny antom-pisitsika dia miaina eto amin'izao tontolo izao. Indraindray ny kristiana miteny hoe miaraka amin'izao tontolo izao izy. Isika zany eo amin'izao tontolo izao fa tsy amin'izao tontolo izao. C'est une distinction à faire. Nous sommes dans le monde, nous sommes envoyés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Samy hafa tahaka Jesosy ny raha Andriamanitra hoe ty amin'izao tontolo izao izara fikava misy fahasamihafana mihitsy. Ny kristiana mazy dia alai-panana lasa tsy hita intsony ny fiavahany amin'le fiarahamonina na ilay miataka amin'ny fiarahamonina. Manao monastera na manao karazana vondrona natody miataka amin'ny fiarahamonina. Nefa nanon'Andriamanitra azy tahaka nanon'ny Jesosy dia ho eo amin'izao tontolo izao izara izay fitiavana. Nefa izy tsy toy izao tontolo izao. Il est dans le monde sans être du monde. On a totalement habité notre monde tout en préservant notre singularité, notre différence. Nous sommes différents, mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Face aux incroyants, cultivons tout ce qui nous unit, mais ne jamais renoncer à ce qui nous distingue. Ny tsipika malalaka dia hoe mivavaka Jesosy ho an'ny olona hitorentsika tena. Irahana amin'izao tontolo izao ny kristianina mandana mitoro ny filazantsara. Ambarao amin'ny
olona fa tia azy matona azy mitsangana tamin'ny matona azy dia Jesosy efa mivavaka sady ho an'ireny olona reny zay hitorentsika teny ary zay mahatonga antsika tsy matapatra zay tsika mahatonga antsika mahafantatra hoe isy voka ny zavatra ataontsika satria Jesosy efa mivavaka tsy ho an'irety mpianatra rehetra ihany no angatahana fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teny mety mpianatra rehetra ary zay no mahatonga antsika hoe hirotsaka amin'izany asa fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra izany satria Jesosy mihitsy nefa mivavaka ho an'ireny olona zay heno antsika rehetra fa handray ny teny zay horaisitsika izy rehefa mino an'Andriamanitra. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. Mais nous lalana atsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataontsika ary zay no antoka tsy ny fahaizantsika tsy ny fiomanantsika da tsisy maratsy izany azy fa izy efa mivavaka hoe raha ambela hoe hitoro ny filazantsara dia ino ny olona ino any ny olona no ny teny zay ho ambaranareo efa misy antoka izany ka amin'izao alahady anokanantsika hitondrantsika mavaka rehetra diakona ny mpiandraikitra rehetra eo amin'ny fiangonana ireto dia izany no teny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maharay ao i Kristy. Unification interne et unité entre disciples, entre serviteurs. Ary tsy izay ihany no meno tompo zay firaisana anaty zay tsy maintsy ilaina no melohan'ny raisana amin'ny avo fa tiany koa ireo mpiandraikitra amin'ny fiangonana mba hanompo azy amin'ny fifaliana eo amin'izany asa vanim-pona izany. Ary irana eo amin'izao tontolo izao isika indrindraindrindra ireo mpiandraikitra amin'ny fiangonana nefa tsy amin'izao tontolo izao izy. Mila manavaka hoe tsy maintsy makeo amin'izao tontolo izao izy nefa tsy amin'izao tontolo izao. Tahaka an'i Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao nefa tsy naman'izao tontolo izao. Ary efa nivavaka ho atsika ny tompo ho an'ny olona zay hitorentsika teny mba hahatonga izany teny izany misy vokana. Ary zay no kada zay no mahatonga antsika hiroso amin'izany asan'Andriamanitra izany satria efa nisy ny lalana antsika ary izy no mivavaka mba hahatonga ny asantsika ho tanteraka tsy ho lavorary ary aharitra satria asan'Andriamanitra sahan'Andriamanitra isika ary na tsy ny isika tsirairay avy hirotsaka antsehatra amin'izany asa tsara izany dia ny fitoriana fizarana ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao fotoana amin'izao vanim-potoana zay sarotra dia sarotra izao. Zany havana no anokanan'ny fiangonana alahady anankiray izy trotrona mavaka ireo mpiandraikitra amin'ny fiangonana satria izao fiangonana izao notoy izao dia maro ny olona no nirotsaka antsehatra nandray izany antso ny tompo izany nositranony tompo tao anatin'ilay fivakisana anaty ary sanatria mbola misy zany dia mbola vonona trano tompo ana sitrany satria izay no nahatongava ary maniraka ireo mpanompo ireo koa ny tompo mba hahatonga azy hanao asa fanompoana amin'ny fifaliana ary anjarantsika fiangonana no mitrotro ambavaka azy ireo amin'izany asa mavesatra sy makatiry izany. Nefa araka ny sitrapon'Andriamanitra zay novakiana teo dia hoe raha misy maniry asa ny mpitondra fiangonana dia maniry asa tsara izy. Nefa ny asa tsara rehetra toy ny azo tsara rehetra toy ny azo avo rehetra dia ala-drivotra ary zay mivavaka ny tompo hoe tsy mangataka aminao mba hampiala azy efa amin'izao tontolo izao fa mba hiarovanao amin'ilay ratsy satria ilay ratsy dia miaodiaody hatrany miteraka fivakisana anaty ary miteraka fivakisana amin'ny hafa nefa matoky isika fa ny tompo zay miantso antsika nomeno lalana antsika hatrany amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika ho voninahiny ary hampandroso ny fiangonana mba hatonga ny fiangonana zay nametrahany n'Andriamanitra antsika
mba ho jiro anazava tsy misy mametraka jiro itomboka ambany vato ambany latabatra fa mametraka jiro izy anazava ary mba ho sira fanasy misira dia miantotsiny dia ny fiarahany amin'ilay zavatra zay ilana azy dia toy izany ny tenin' Jesosy hoe eo amin'izao tontolo izao izy nefa tsy amin'izao tontolo izao ka ny fiangonana tsy il se fondre avec le monde mais ne soit pas non plus séparé du monde satria ny etson'Andriamanitra azy dia zao eto amin'ity zao tontolo izao tahaka ny nataon'ny zanany dia Jesosy Kristy dia ho azy Andriamanitra ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Thank
Iara itsangana isika hanambarana fanekenoana kristianina. Mino n'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavana antsika, fa fonombolona mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy ny nanambara tamin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no mampatita antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ny finoana. Tonga amin'ny fotoana nambarana ny asa fiangonantsika. Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'izao alahady fahatelo amin'ny volana May izao, alahady izay natokana indrindra hitondrana mavaka ny diakona sy ny loholona ary ireo mpiandraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana. Ho amintsika hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Raha misy amintsika no sambany androany vao tonga miara-bavaka eto amin'ny tafo Aix Marseille, dia hiangaviana mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia misaotra andramatoa felana Randrianandrasana isika nitarika ny fotoana androany, ary ny pasteur Jean Randrianandrasana izay nitondra ny hafatr'Andriamanitra ao antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara nantanteraka ny fotoana androany, ny tompony omba sy ampahery anareo mandrakariva. Amin'ny alahady heriny anio dia alahadin'ny Pentecoste, ka araka ny efa nambara tamintsika dia raha maro isika dia iso ny fidirana indroa, ka ny fidirana voalohany dia manomboka amin'ny 9 ora ary ny fidirana faharoa kosa dia amin'ny 12 ora. Raha toa kosa moa ka tsy mihoatra ny isantsika dia atao indray mandeha ihany ny fidirana ary hanomboka amin'ny 10 ora izany. Mariana fa iso ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary ny diakona rehetra dia miasa daholo. Dia isy ihany koa ny valopy rakim-pisaorana amin'io alahadin'ny Pentecoste io. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 dia mitohy hatrany, manentana antsika mba hanaja ihany koa izay fandaminana apetraky ny tompon'andraikitra, toy ny fitondrana ny masika, fanasana tanana eny ampidirana, ny fanajana ny elanelana sy ny carré familial. Misy foana ny fisoratana anarana ary azo adino ny milaza amin'ny mpiandraikitra raha misy ny tsy fahafahana tampoka nefa efa nisoratra anarana. Izany dia mba hamora ny fandaminana ary koa mba hahafahana manome ny toerana ho an'ny hafa raha sendra misy ny liste d'attente noho ny hamaroantsika. Tsy miova ny lien amin'ny fisoratana anarana, azo atao ihany koa ny miantso avy hatrany ny laharana 0615 49 41 85 na koa manantona ny birao. Mitohy hatrany ihany koa ny fampitana ny fanompo-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom, ny Facebook ary koa amin'ny YouTube ho an'ireo izay tsy afaka tonga aty am-piangonana noho ny antony maro samihafa. Ny groupe ASB ho diakona tompon'anjara mandritra ny volana May. Noho izany ny alahady 23 May amin'ny heriny anio izany dia anjaran'ny diakona sy ny eselikany mandray anjara amin'ny liturjia, ary izy ireo ihany koa mantanteraka ny fanadiovana ny fiangonana, ny asa botiariva sy ny lahady aorian'ny fanompo-pivavahana. Ny faha-telopolo volana May dia alahadin'ny SVK, faha-enina amin'ny volana Jona dia ny loholona no mandray anjara. Pazapa Bibla mitohy hatrany ny fianarana ny soratra masina isaky ny zoma hariva manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora alina.
izany dia atao amin'ny alalan'ny zonony koa manentana antsika rehetra ho avy anatrika izany satria misokatra ho antsika tsy hakanavaka izany fianarana ny soratra masina izany ary tombony lehibe ho antsika mbola afaka mantanteraka izany mba hitombontsika amin'ny finoana sy ny fahalalana ny soratra masina. Aza misalasala manontany ny mpiandraikitra na ny mpitandrina raha toa ka mila fanazavana fanampony. Mianatra trano ny sekoly alahady sy ny katekomena isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora eto Vialara. Événement STK national. La STK nationale vous convie à son événement Tous en un qui aura lieu le vendredi 21 mai à 20h sur Zoom. Le thème sera Un pour tous, tous en un, ayant pour verset conducteur Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Durant cet événement, nous célébrerons le 20e anniversaire de la STK nationale. Nous sommes donc tous conviés à y participer, jeunes comme moins jeunes, STK, anciennes STK ou même paroissiens. Le lien Zoom sera communiqué ultérieurement, mais vous pouvez dès à présent vous inscrire. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau STK. Événement STK local. La STK a le plaisir de vous inviter à son samedi des jeunes qui aura lieu le samedi 22 mai à 14h à l'église Sainte-Émilie de Vialara. Le thème abordé sera lâcher prise et laisser Dieu décider. Nous vous attendons donc nombreux pour s'édifier et s'amuser tous ensemble. À Dieu seul soit la gloire, au nom du bureau STK. Raky pisaoran'Andriamanitra fa nahazo trano. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izaho ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-niasa tamiko. Koritianina 2:5-10, andininy 10. Ny fianakaviana dia nanolotra 50 € ho an'ny fiangonana. Dia mivavaka misaotra an'Andriamanitra isika ho an'izany fianakaviana izany. Fisaorana, misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soamantsara ny zaikabe fatsatsa RRSVK virtuel izay mitanterahina omaly asabotsy dia ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Filazana manjoho. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 17:9-20. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa niava malalanay randrira zavim-bola noronirina teraka rahalala ary manana dia nantsoy ny ray mody any aminy alatsinainy 10 ny volana Amerika 2024 rehefa nyvahiny 19 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Pastera Randrira Zavim-bola Kristian, ny zanany Razafindray-be Mamitiana sy Miarantsoa Randrira Zavim-bola Valisoa. Ireo zavikeliny taizany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia ho tonga ao amin'ny maison funéraire de Montpellier 685 rue de Puech-Villa 34 000 Montpellier ny talata 17 ny volana May. Koa izay maniry hamangy sy handrotrona ny fianakaviana dia afaka manao izany ny talata 17 ny volana May manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 sy ny alarobia 15 ny volana May manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 9 alina. Ny fanompoam-pivavahana amezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ho tanterahina ny alakamisy 20 ny volana May amin'ny 2 folakandro ao amin'ny paroisse Notre-Dame de la Paix, 1 rue Père Cyprien, Rome, 34 070, Montpellier. Mialohan'ny fandevenana izay ho tanterahina ao amin'ny cimetière Saint-Lazare, avenue Saint-Lazare, 34 000 Montpellier. Noho izany, ny fiangonana FPMA Aix-Marseille dia anatanteraka ny adidy amin'ny alakamisy 20 volana May amin'ny alalan'ireo solitena izay afaka hanotrona amin'ny fandevenana.
koa izay voandrontsika dia atolotra ny fianakaviana amin'ny hoandro io. Koa azontsika atao manatanteraka izany amin'ny alalan'ny virement bancaire avec la mention Solidarité Nourandry ex-Marseille na amin'ny chèque bancaire à l'ordre de 13 entrées de Madagascar na amin'ny alalan'ny espèce na ihany koa promesse de don ka manantona na miantsona ekipa finance isika amin'izany dia Andriamatoa Edira Kotomirainy 06 25 75 39 63 Ange Adjoelson na koa Zouscotte na Dina Rabarson. Dia aoka samy mitondra-bavaka ny fianakaviana, indrindra i pasteur Andry izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Opération pièce jaune entanina isika mba hanambina ny pièce jaune any amin'ny isa-tokantrano sy isam-batan'olona ary anentana ireo havana namana sy tapaka izay afaka sy te hiarana tanteraka izany amintsika ka hitondra izay voambontsika amin'ny alahady fa 13 volana Jona izay alahady natokana ho an'ny ezaka-trano. Raha tsy ahivina foy ny nazontsika izao trano fiangonana izao dia niainga tamin'ny pièce jaune izay nangonontsika ka natolontsika ampitiavana ary zany dia toy ny voantsinapo izay nafafy ka rehefa naniry zany dia tonga lehibe no mianana rehetra satria ny tompo no nampitombo zany. Koa mampirisika antsika hatrany fa izay manome amin'ny fifaliana amin'ny sitrak'Andriamanitra aoka samy hitondra-bavaka izany fotoana izany isika. Banque alimentaire ampatsahivina isika fa misy ny banque alimentaire maimaim-poana eto amin'ny fiangonana koa aza misalasala manatona ampitandrina na ny tompon'andraikitra izay mila izany entanina ihany koa izay afaka manolotra mba ho fanatevenana izany banque alimentaire izany. Asa Vialara mitohy hatrany ny asa fanatsarana sy fanamboarana ny trano fiangonana sy ny manodidina azy isaky ny asa botsy manomboka amin'ny 7 ora maraina koa dia manentana antsika rehetra mba ifanometanana sy fanampy amin'izany fa ny tao-trano tokoa tsy efa ny irery. Aorian'izao filazana ny raharahany fiangonana izao dia andray anjara fitenenana ny coordinateur de projet ezaka-trano mba ahafahantsika miatrika ny fanamboarana ny trano sy ny fanenenana ny volany amin'ny banque dia mbola mitohy hatrany ny fandraisana ny souscription amin'ny ezaka-trano koa entanina trano isika izay afaka mandray anjara amin'izany. Ho an'ireo izay andohadidina koa hanao don dia vonina trano ny ekipa finance andray izany etsy aorinetsy ary izy ireo dia rakitra ny alahady fa 5 ny volana avril rakitra tamin'ny herinan'io rakitra 239 € ezaka-trano 209 € ary ny adidy izay voaray tetsy aorina tamin'ny alalan'ny chèque dia 18 € dia izay indray ny asa maro miandry eto amin'ny fiangonantsika dia mampahery antsika hatrany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fiadanana kosa ho amintsika. Fanamariana kely fotsiny ry havana amin'ny fahoriana ny dona amin'ny pasteur Andry raha ny marina toy ny fanaontsika dia manao organisation zany ny fiangonana makany mitondra ny CCT andeha nefa irahantsika malala ny zava-misy noho ny contrainte sanitaire zany dia irariana zay afaka mandeha amin'ny alalan'ny moyen tonga any dia rehefa any no manolotra ny manao ny famangina ara-pomba malagasy amin'izay araka ny voalaza teo. Le organisation zany no tiako amafisina fotsiny samy manao zay atongavany any. Saotra tompoko. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'accorder ce temps de parole pour vous parler du recensement de l'Église. En 2 minutes, je vais essayer d'être brève. À partir de Pentecôte jusqu'à fin septembre, nous diffuserons un formulaire de recensement en ligne et mettrons à disposition un formulaire papier pour que chacun ait le temps de s'inscrire, mais aussi de le partager à un maximum de monde.
Alors, dimanche prochain, vous aurez au fond de l'église un point d'inscription pour le remplir en ligne, pour les personnes désireuses d'être accompagnées, et le formulaire papier pour que vous pourrez le redéposer dans la bannette dédiée à la fin du culte. Alors, le lien sera accessible via le groupe WhatsApp de l'église, mailing list, site web, ou bien vous pourrez vous approcher d'Anne-Jacques qui vous le transférera par SMS. À savoir que le lien est remplissable donc, à partir de votre téléphone ou votre ordinateur et disponible en version malgache ou en version française. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail, notre formulaire est scindé en deux parties. Dans la première partie, ça concerne vos données habituelles d'identification, nom, prénom, etc. À savoir que la date de naissance est facultative, mais importante pour éviter les homonymies, c'est-à-dire se retrouver avec des gens ayant le même nom et prénom. Et la seconde partie est totalement facultative, mais essentielle pour les centres et les commissions. Il y a ce réel désir de connaître les attentes des paroissiens, mais aussi de découvrir les pépites d'or qui s'y cachent au sein de cette paroisse. Alors, pour mettre cela en œuvre, nous avons besoin de votre aide en remplissant chacune des rubriques. Donc, en principe, en direct, on vous remplit un formulaire afin que vous puissiez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais aussi vous expliquer pourquoi en fait, on vous demande ces infos. Comme par exemple la composition de votre foyer, ça aidera la paroisse par exemple à cibler davantage ses enseignements. Il y a la situation professionnelle, ça serait de créer une relation d'entraide. Savoir si on peut vous solliciter ou bien si vous êtes en recherche d'emploi pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Et aussi également vos centres d'intérêt. Nous le voyons, plusieurs talents sont déjà au service de notre Seigneur. D'autres commencent à se révéler et nous le savons, certains sont encore cachés. Avec les responsables de l'Église, nous avons ce souhait que chacun y trouve sa place et que soit appliqué littéralement le verset 1 Corinthiens chapitre 12 verset 20. Il y a donc plusieurs parties mais un seul corps. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation dès la semaine prochaine. Merci, soyez bénis. Mialatsiny tompoko mialohan'ny hidirantsika amin'ny vavaka trano. Misy vaovao kely izay tsy voalaza teo. Amin'ny alahady amin'ny sabotsy 7 ny volana May 2024 dia anitanteraka ny levée de fonds ny SVK ka andraisan'ny sampana rehetra anjara izany amin'ny alalan'ny gala dia isy ihany koa ny fivarotana tsakitsaky atao eto an-toerana ary isy ny fivarotana panier repas izay atao sur commande. Afaka manao zany commande zany sika mandra-pahatompo manomboka izao ka hatramin'ny fa 5 volana May 2024 ary ny fotoana andraisana izany panier repas izany dia ny sabotsy fa 7 volana May. Ao anatin'io panier repas io dia ahitantsika laoka sy lasary ary dessert. Dia aza misalasala manantona ireo tompon'andraikitra ao amin'ny SVK ary hiomana isika ho fanohanana izany sampana izany. Misaotra tompoko. Prions. Seigneur, par ta grâce et ta bonté, tu as choisi la FPMA pour redonner vie à cette belle bâtisse, hier encore abandonnée, une aubaine pour notre communauté, un présent inouï que beaucoup nous envient, et nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir permis d'accéder à la propriété. Merci Seigneur pour ce lieu de vie sociale, ce lieu de communion fraternelle basé sur l'amour, ce lieu de consolation
de réconfort spirituel et d'édification, où nous pouvons nous ressourcer et nous fortifier en ta présence. Seigneur, aujourd'hui, nous ne sommes qu'au préambule d'un long chemin avec d'innombrables projets gigantesques. Nous faisons appel à toi pour nous guider dans la réalisation du financement des travaux, allant de la souscription à la quête hebdomadaire et bientôt dans l'opération pièce jaune. Nous faisons appel à toi pour être au plus près de tes serviteurs du bâtiment. Donne-leur le savoir, la sagesse, la connaissance, l'habileté, le courage, et que chacun y trouve sa place dans l'accomplissement de sa mission. Et Seigneur, préserve-les de la Covid, préserve-les de l'accident, des blessures et de tout esprit maléfique qui pourrait les entraîner dans la confrontation et les querelles et les disputes. Nous faisons appel à toi pour encourager tous ces bénévoles qui sont derrière les fourneaux. Accorde-leur la patience et la motivation dans les préparations des repas. Seigneur, que par ta présence, seule subsiste l'harmonie et la cohésion d'un groupe uni dans la foi, dont l'unique force est la complémentarité des individus et l'amour fraternel, avec pour seul objectif, si telle est ta volonté, Seigneur, c'est de te servir, afin de restaurer notre école, notre sanctuaire, notre arche, notre refuge, tout simplement ta maison, Seigneur. Entre tes mains, nous remettons tous nos projets. Aide ton Église à être à la hauteur de ta générosité et de ton amour infini. C'est au saint nom de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana andrako isika ka ny hira fa 4:30 nataontsika mandritra izany. Thank
fotoana izay trotrona-bavaka ireo mpiandraikitra eto amin'ny fiangonantsika izany raha teo no efa nilazaina teny avy Andohany. Manam-pioman'izy ireo dia ataontsika ny hira voalahatra FF53 Avosiko ny voady, indro Avosiko ny voady, dia miroso ety amin'nona zany ireo diakona ny olona ary filohan'ny santana na somboteny. Maro koa ireo izay milaza fa tsy afaka dia miala-tsiny. Tsy hainy tsy teny indrindra amin'ny sika fiangonana fa izy ireo araka ny hira ny vetesiny dia manao ny ainy tsy ho zavatra. Manao izay ahatonga izao fiangonana izao no toy izao. Ary rariny sitsiny raha otrotrotsika ambavaka izy ireo. Ary tsy izy ireo ihany fa miankonany koa satria raha tsy namela azy ireo hanompy eo amin'ny fiangonana ireo ankonany dia tsy afaka noizany amin'ny fifaliana izy. Ny teny izay zaraina omenanareo dia teny izay efa hainareo tsy enjery Korintiana voalohany toko 10:7 farany manao ny vaky toy izao hoe ko amin'izany ry rahalahy sy anabavy malala miorena tsara aza miova na dia miovaova aza ny
maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria nahoana satria tsy fantatrareo satria fantatrareo fa tsy foana tsekory tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo zay mahita ny asa ataonareo na miafina na ny ankariary ny tompo mahita ny olana atrehanareo izy ary ndray amboany ary zany ny fifanitsika dia tsisy ray latsaka fa hitenenany tompo hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tompo zay ny tanjona tsy misy ray amintsika na ray azy ho latsaka ka sanatria tsy hitenenany tompo izany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tompo satria diavana fantatritsika tokoa fa tsy foana tsy koa ny fikelezanareo aina eo amin'ny tompo tsy hainay fiangonana no tsy ampatsiaranareo zany teny zany mankasitraka izay mankatelo izay amin'ny asa ataonareo mahatonga izao fiangonan'Andriamanitra zao afaka anao ny asa andrahan'ny tompo azy dia ny fitoriana izany fitiavana zany araky ny hira zay nataonareo teo ihany menao aina mba anao izany fizarana ny fitiavanao izany zay no ela satria ny fotoana tsy miandry antsika dia fotoana koa zao anavozanareo ndray eo natrihan'Andriamanitra sy ny fiangonana lay fanekena lay voady zay fanataonareo ny amin'izany asa fanompona izany zay etsonanareo mba hahatonga anareo hiorona tsara hahatonga anareo aefa be mandrakariva amin'ny asany tompo koa mangataka ny anaovantsika azy ny diakona sy ny olona aloha manao ny fanekena dia avy eo ny solotena na ny filohan'ny sampana koa manao azy dia mandritra n'izany fanaovana fanekena zany dia mangataka ny fiangonana mba hitsangana vavolobe zany fanekena zany diakona sy ny olona dia avy eo ny filohan'ny sampana na ny solotena eto anatrihan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky manamafindray zao ndray dia ny fanekena ratsana dimy zay ataon'ireo filohan'ny sampana izao dia manaiky fa azoty hivavaka mamaky sy hianatra ary andalina ny soratra masina araka ary taona sy ampisika ny ankonako ary ireo mpikavana ny anakitako anao toy izany ko taiza sy anabe mpikavanao amin'ny sandina ka ho fitaratra ho azy ireo amin'ny fiteny na amin'ny asa eo amivo ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina azoty anatrika fiofana
hiavitra mianak'Andriamaso ny firaisan'ny fiangonana ary anefa sy taona ny fikambana anatanteraka ny didy rehetra ao amin'ny fiangonana. Fahasoavan'Andriamanitra rery azy miantelo ho amin'izany. Ren'Andriamanitra miavana izany fanekena no avoazana teo izany ray. Marina fa ny fanekena fito voalohany dia nankatoavin'ny synode nampihina ny hoe fanatanterahana fanajana ny fitokinoana evenemanta indrindra ny batisatokana sy ny fanekem-pahasoavana any ao sy ny grasy. Ny fanekena ratsana dimy indray hoe teraka teto amin'ny fiangonantsika ary naroso teo anivon'ny synode lehibe evenemanta amin'ny eritoaniny dia nanaiky ny rehetra fa tsara mampiatra izany amin'ny fiangonana rehetra manerana ny FBMA satria ireo filohan'ny sampandreo dia mananjo mitovy amin'ny diakona amin'ny nivon'ny komity ary manana andraikitra koa mitovy amin'ny diakona eo anivon'ny komity ary izay no nitsiry mihevitra hoe tsara ny anaovan'ny filohan'ny sampana koa nansolotena amin'ny sampana izany fanekena zany eo anivon'ny fiangonana. Ka dia ren'Andriamanitra izany fanekena zany araka ny teny teo dia hoe fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo maina ao amin'ny tompo mahereza hatrany ny tompo tsy hamelanareo irery izy nefa miteny hoe momba anareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fatamperana izao tontolo izao dia izy mitrotro anareo amin'ny toerana rehetra izay misy azareo aza manana aiai mihitsy hoe misy sekonda ray eo fiainanareo ka tsy eo izy eo foany Kristy. Izao ary dia no surprise izy ireo nafanarako izy marina ny fiangonana koa zany amin'izao ameana ara-pahasalamana izao nafandrina dia tokony hoe nanaovana azy hoe volana me dia hiara izakafa tsy ivelany nefa mbola zao antsika dia misy mofomamy zarana ary isaorana ny tanana izay karakara azy mba hifampizarantsika zany mamy dia makasitraka makatelina man'izay mikarakara izany dia ny ampivoana amin'ny fitaovavana dia hozaraina antsika izany mofomamy izany fiarahantsika mifaly amin'reto miandraikitra ireto. Misaotra tokoa.
mampirehaka be le zanakisika tamin'ny voalohany ohatrany hoe rary mijerana dia afantsika rehetra. Ny lohan'ny vavaka dia izara nreto taratasy tamakina fahatserovany reto izay tokony mena anjareo tamin'ny heritaona 9 volana febroary 2020 nefa no miantona dia anio izy sakoa misilaky mitompo eto amin'ity trano vaovao ity no anavoazany fanoratena sy amezany fivolana koa mary makasitrahana.
tsy hoe adino fa tena adino dia ranatsiny sa nahazo avokoa nahazo avokoa sorana ny tompo zany mbola isy ihany fitrotrona mavaka rehefa avy ao mivavaka fangatahana fa na izany ara hiaraka hitotsika amin'Andriamanitra isika hivavaka. Tama misaotra satria afaka nanatotosy izao fotoan'izao zay dia ny isaorana ianao ny nanomezananay rehefa mpiandraikitra reto sy ireo no tonga nefa misy koa ireo tsy afaka ny alatsiny. Tompony any angatana ianao dia ny tehirizanao azy ireo amin'ilay ratsy ary tsy halala azy ireo eo amin'izao tontolo izao fa haniraka azy ireo amin'izao tontolo izao mba hamokatra ary mba haretany zany vokatra izany. Tompo fantatrao ny fiainan'izy ireo ny asa fivelomany, ny fahasalamany, ny tokantrano, ny zavatra rehetra mety hahiahany dia mahatoky izay fa ianao Andriamanitra ny fanampanantena azy fa fantatray tokoa fa tsy foana tsy akory ny fikelezan'izy ireo ahy ao amin'ny asa fanompoana izay ataonao. Arovy izy ireo ary meohery hatrany raha tato kivy ary mahavita ny asanao dia arovy tsy irehare fa ny voninahitra dia ho atolotra anao rery ihany fa ny fiadanana kosa dia ho azy ireo tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no namanay izany ravaka izany. Amen. Petraka isika zany a. Izao dia ny sampana mpiangola no hanao ny hira. Non, je ne vais pas chanter. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions encore pour ce temps que tu nous offres. Merci car tu nous donnes cette possibilité de pouvoir nous réunir en ton nom. Que tu puisses ouvrir une pensée, Seigneur, pour que seulement ta gloire soit répandue. Et nous te remercions pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore pour nous. En ton nom, nous cette prière. Amen. Si je prends les ailes du matin et que j'habite en haut de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me tiendra. Ces versets dans Psaume 139 nous avaient accompagnés tout au long d'une semaine lors d'un événement organisé par la STK Grand Sud. On était donc 80 en moyenne sur chaque jour de la semaine à se réunir virtuellement autour de la vie d'un jeune garçon qui pouvait se retrouver devant des situations semblables à ce qu'un jeune d'aujourd'hui, un jeune comme moi, pourrait connaître. Pour vous mettre un peu dans le contexte et vous présenter un peu comment c'était, on nous a présenté ce garçon comme Léon, comme cela. C'est l'histoire d'un jeune homme appelé Léon. Léon vivait une vie normale. Il avait l'habitude de se rendre en cours tous les jours, de passer du temps sur les réseaux sociaux, dans le bus, de prendre du temps avec ses amis le week-end. Léon n'était pas malheureux, mais disons-le, mis à part quand il profitait des soirées, de son école, ou quand il avait quelques échanges avec la fille qui l'intéressait, Léon n'était pas spécialement heureux. Jusqu'à ce jour de cette rencontre, une rencontre qui lui fait prendre un nouveau départ et qui l'emmena dans une véritable aventure, le voyage du disciple. Lors de cette semaine, nous avions pu tous ensemble nous reconnaître dans l'histoire de ce personnage, partager nos difficultés et malgré que nous connaissions Dieu depuis toujours, nous avons souvent mis l'homme, nos désirs, nos envies, là où Dieu devait avoir sa place, c'est-à-dire la première. Prendre ce temps pour nous examiner nous a fait prendre conscience que la place que Dieu avait dans nos vies n'était peut-être pas aussi importante qu'on le pensait. Nos priorités quotidiennes peuvent évoluer, mais si aujourd'hui nous sommes pleinement conscients que sans Dieu, sans ce cadeau de ce Jésus mort sur une croix, pour que nous puissions vivre dans sa paix et son amour, la seule priorité qui ne devrait jamais changer serait de lui montrer reconnaissance dans tout ce que nous ferons.
car cette semaine, entre jeunes unis en Christ, nous a aussi permis de partager nos épreuves, nos victoires en Jésus. Car être à ses côtés, vouloir le suivre et lui faire confiance devrait être notre consolation éternelle vis-à-vis de toutes nos peurs et nos craintes que la vie nous présente chaque jour. Car Jésus a déjà tout combattu pour nous, il a déjà souffert à la croix pour qu'aujourd'hui, nous puissions être libres et heureux. Et sans cela, rien ne s'est possible. Comme quoi, notre force, notre âme, notre assurance, dans la vie comme dans la mort, est que Jésus nous a donné, nous donne, et nous donnera encore tout ce qui est nécessaire à notre bonheur, si nous lui en laissons la possibilité. Dieu nous promet que si on le cherche de tout notre cœur, on le trouvera. Il n'est jamais très loin, il attend tout simplement, entre guillemets, parce que tout simplement, on sait que c'est pas toujours facile, que nous soyons prêts à lui offrir nos vies et que nos cœurs soient, peu importe les circonstances, que nous soyons certains que Dieu contrôle toutes choses. Pour nous, ses enfants, qu'il a appelés à un merveilleux voyage. Et pour continuer à imaginer le cheminement de ce garçon Léon, je vais vous poser une question à laquelle je vais aussi répondre. Que fais-tu dimanche prochain? Moi, quand j'étais petit, vers 11, 13, 14 ans, je me souviens auparavant avoir eu comme réponse à cette question je vais en ville avec mes amis malgaches. Pourquoi? Parce que du coup, Grignan, c'était en plein centre-ville et j'assumais grave pas d'aller à l'église, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis encore très loin de ce que Dieu appelle à devenir, ou bien même de ce que mes parents voudraient que je fasse, que ce soit dans l'obéissance ou autre chose. N'est-ce pas, maman? Mais en avançant au fur et à mesure dans ma vie, j'ai pu comprendre que vivre avec Jésus et sa famille, c'est aussi non pas assumer, sinon on pourrait associer la vie avec Jésus comme une contrainte, mais tout simplement prendre conscience qu'être de sa famille est une chance et un cadeau qui provient de sa grâce infinie. Sachez que comme vous, ou pas, enfin j'espère, je peux avoir honte de dire que j'allais à l'église, que je croyais en Jésus. Et c'est vrai que dans une salle de classe, un amphi, un lieu de travail, ou bien tout simplement dans son quotidien, on ne sait pas trop comment agir pour lui, car agir en son nom, c'est aussi dans les paroles, dans les actes, tout simplement dans le comportement. Et c'est quand on est dans le doute et que l'on s'attache à de mauvaises choses que l'on s'éloigne de jour en jour des voies du Seigneur. Mais Dieu nous dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, que chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Il a différentes façons de servir Christ, mais on a le même Seigneur. Si Jésus n'a pas eu honte d'accepter et de prendre sur lui tous nos péchés et d'être cloué à la croix à la vie de tous, qu'il a choisi pour chacun, alors qui sommes-nous pour ne pas faire de même? Afin de partager à ceux que nous croiserons cet amour qu'il nous a donné avant même notre naissance. Mais des fois, j'ai pu aussi avoir ce sentiment de culpabilité, de m'être tout simplement détourné à un moment ou à un autre de Dieu et de sa présence. Mais il nous rassure dans sa parole, dans Galates 5, 24, que ceux qui ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient appartiennent dès aujourd'hui à Jésus-Christ. Et si vous aussi, vous souhaitez être heureux tout en voulant servir Dieu, je peux vous assurer qu'en lui laissant toute la place nécessaire dans vos cœurs, Dieu agira pour nous donner cette paix et cette joie éternelle qui ne se trouve qu'en lui et en lui seul. Je nous invite donc à simplement faire perdurer cet esprit d'amour, de partage, de joie de le servir, pour que chaque personne de ce monde puisse avoir l'occasion d'entendre le nom de Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire. Iarivavaka isika tompoko ry Andriamanitra tomponay tsara indrindra ho mankalaza anao, mideranao izahay satria mbola
itaominao indray eto amin'ity tempolinao masina ity. Fantatray tompo fa tsy ny herinay na ny zotonay no natongavana eto fa noho ny finahinao masina izay miasa ato aminay. Misaotranao izay tompo fa mbola afaka miaino ny teninao, ny afatrao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Engany izany teninao izany hitoetra ato anatinay ka ho sakafo ny fanahinay hoentinay mamakivaky ny fiainanay ka ho tonga vaovao mahafaly. Ankehitriny tompo dia manatona anao izahay na dia mpanota aza ka tsy mendrika akory antso ny anaranao. Mety ianao ihay no mivavakay. Mivavaka izahay ho an'ny marary rehetra, na inona anaran'izany aretina izany. Mivavaka izahay tompo mba hisehoanao, hanomezanao azy ireo famonjena, hanomezanao azy ireo fahasalamana, ary aza masaraka azy ianao tompo. Ho an'ireo rehetra ao anatin'ny fahasahiranana, ny tsy manana hoanina, ny tsy manana taratasy, ny miatrika fitsapana isan'andro, ianao tompo no hanome azy ireo fiadanana ary fampahirezana. Mivavaka koa izay tompo ho an'ny ireo rehetra namoy ny havana, tapaka, namana, ireo rehetra ao anatin'ny alahelo. Ampio izy ireo tompo anaiky ny lahatrao ary fenoy fiononana sy fiadanana izy ireo. Ankehitriny tompo amin'izao alahadiny diakona sy ny tompon'andraikitra eto amin'ity tempolinao ity dia mivavaka izahay ho an'ny FPMA Ex Marseille. Mivavaka izahay tompo ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina Zanora Andrianandrasana sy ny ankohonany. Ianao ny tay azy ireo tafio hery sy tanjaka izy mianakavy ahafahany manatotosa lalandava ny adidy izay napetraka ao tamin'izy ireo. Mivavaka ihany koa izahay tompo ho an'ny tompon'andraikitra rehetra, ny diakona, ny loolona, ny komity, ny sampana velona rehetra eto amin'ity fiangonana ity, ny vomiera maro samihafa, ny fanahinao masina ny hiasa amin'izy ireo, satria raha tsy ianao no miasa dia miasa foana ny mpanao trano. Rakofo hery sy tanjaka koa izy ireo tompo ka miampandroso ity fiangonana ity nokatsany hatrany. Mivavaka izahay tompo ho an'ny FPMA manontolo, ho an'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao. Mivavaka izahay mba ho iray ao aminao izy ireo. Ho an'ny tandrazanay Madagasikara, ho an'ny vahoaka rehetra, ho an'ireo mpitondra, fantatrao tompo zavatra mitranga any ka tsy ho tenenina eto. Mivavaka izahay mba hampita fiadanana, mba hampita fampahirezana ary hanome fandriampahalemana ny tanindrazanay ianao. Ho an'ity tany mandray anay ity ny France, ho an'ny vahoaka rehetra manerana n'izao tontolo izao, fantatrao ihany koa ny zava-misy, fantatrao araka ny toritenin'ny ray aman-dreny mpitandrina hoe vikay ity tany ity. Tompo omeo fitiavana ny vahoaka rehetra ka afaka hanompo anao lalandava. Ary ataonay izao vavaka izao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tomponay izay nampianatra anay hoe rainay izany an-danitra. Ho amasinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony izy tomponao ety atantaka ny an-danitra. Omenay no izay mahasazo ao anay ary mamilany iray takany namilany izy amin'ny vatanay. Fa aza mitondra ny amin'ny fakapanahy, fambanafana ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
fizarana satria eny ampivoana satria raha mifandrina dia misy sakafo sika nefa mbola tsy afaka manao izany dia aza misalasala mandray ny anjara tandrify azy andray ny afana sy nitsondranotsika dia marinan'izany hira faneva no retontsika amposo atrano dia ny araka itsangana izy fiangonana miray tahaka ny Andriamanitra telo izay iray noho izany indrindra ary dia manova izay zao tontolo rehetra ianareo ko amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahaononam-po ary amin'ny fahaononam-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avela ny jano malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika raisy mitsodrano tononona amin'ny anarana tompo ho aminareo aniny fiadanana ary fitiavana amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian' Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Fiadanana ka manombono tompo. Salva